Miangavanao c'était Fanny Andriamatoa Filoha Nasionaly, Andriamatoa Ministre, son Excellence ihany koa Monseigneur Félix Ramananarivo izay namana akaiky ny Filoha Nasionaly. Tsy nalavy tany anao fa dia tonga eto anao mba mendrika teka ho an'ny ray aman-drenitsika satria tsika mitsinjo maha-olona zay no anjara fitenena aketo olona goavana ny tonga eto na dia tanora no miserasera amintsika dia tonga eto voninahitra lehibe ho anay zany koa raisinay ary ampitainay amin'ny taranaka faramandimby reto fa ndray aman-dreny manome voninahitra ny tanora na iza toerana le misaotra tompoko. Faharoa manarakarak' zany mamela Andriamatoa Filoha Nasionaly ianao zay mpitiamanao amin'ny conseil d'orientation zay ministre misahana ny tanora sy ny alavoly ianareo ihany koa zay mpitiamana lehibe ny district-ny MDM faritra rehetra na eto Vakinankaratra na avy Antananarivo ianareo tompona andraikitry ny GMDM atao anatin'ny Vakinankaratra ianareo zay tonga eto miara-miasa anatin'ny rafim-panjakana lefitra be tanàna indrindrandrindra ianareo lehibe ny fokotany atao Kilagwato miarabanareo ny MDM tompoko amin'izao fahatongavanareo zao isika rehetra tonga eto dia mahita Andriamatoa Filoha Nasionaly rehefa eny amin'ny latabatra ny namana samy hafa eny misy karatra manoloana azy ary aloha dia porofontsika mihitsy androany fa mpitiambana MDM mahakamaroantsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity mba hosolo ny fandraisan-tananao Andriamatoa Filoha Nasionaly ho anao Andriamatoa Andriatina Jacques Ulrika zay mpiany tanora MDM aloha kobakobatsika ny karatra MDM amin'ity androany ity ary aloha aiza daholo ao sady mitehaka isika ho an'izay tsy manana dia mitehaka fa mbola anany nareo rehefa avy eo rapitso ravakapitso tsy ajanontsika fa dia kopakopatsika mafy midiky zany fa velona sy miaina sy matanjaka ary manana maizy azy ny MDM toko lasy toko vavy isaorany eto Ramatoa Naltina isaorany eto Rirado Andriamanantena Madame Nour Madame Vola isaorany eto Madame Emesa izy moa ny aviatsy nambola vola andreto tompona andraikitra sy tanora marobe tonga tamin'ity fotoana androany ity isaorana satria lehibe dia lehibe izany finiavantsika tonga teto izany anisany voizy ny MDM rehefa nanangana ity antoko ity isika dia ilay hoe fampandrosoana mirindra mitsinjo ny maha-olona dia gaga ihany akamarony sasany naninona nyzay no nivoizin'ny MDM fa naninona tsy nivoy zavatra fa ny MDM toy izy ny MDM manao hoe na inona endriky mifampandrosoana entona eo anivon'ny firenena ary na manao trantrindrindrindrina ary isika na manao lalana mahafinaritra azy isika na manao zaridaina tsara tarehy azy isika ary na manao mety hoe endriky ny lalana misy fiarakodia tsara sambombona na mandeha amin'izany eo zay développement de la ville zany fangeza be ao anatin'izany dia fampandrosoana maha-olona satria ny maha-firenena ny firenena ary ny arena voalohany indrindra dia ny olona zay le resan'ny MDM hoe fampandrosoana mirindra mitsinjo maha-olona aleo resan'ny MDM zany ary resantsika hoe raha misy milaza hoe ahoana moa ny endriky ny fitiavan-tanindrazana toy izy ny MDM tsy izy ny anao endriky ny fotodrafitrasa ihany ty tanindrazana fa mba manana fitiavan-tanindrazana ny MDM satria ny olona ny azo voaloko arena ary manao an'izany ny porofon'ny MDM zany topo lasy topo vavy fa tsy niresahana fotsiny rehefa nanangana ny MDM itsika tamin'ny 7 ny volana janoary 14 dia hoe fampandrosoana mirindra mitsinjo maha-olona fa ny faritra sy ny district rehetra teto Madagasikara ary nyporofony solotena tamin'ny kongresy tamin'ny 9 janoary teo dia nanomeza ny ezaka tamin'ny alalan'ireo asana aktivité nataon'ny MDM na azo ny anjara tandrifon'ny tanora na azo ny anjara tandrifon'ny vehivavy na azo ny anjara tandrifon'ny zokiolona na azo ny anjara tandrifon'ny marary na azo ny anjara tandrifon'ny ankizy no niezaky ny MDM no tarihan'Andriamatoa Filoha Nasionaly Andriamatoa Pero Rajaonarivelo mifandraiky amin'izay fananan'asa izay ny fikatsahana an'izay hoe maha-olona izay ka asa mirindra makany amin'ny fitsinjovana amin'ny maha-olona satria tsy manam-pahavalako ohatrany entoko izay zany apetratsika MDM mandrakariva manao hoe tsy ahita MDM zany tsika ka hifandrangotra na hiady atsena tsy ahita MDM zany isika ka ndeha amelaka temena amin'izay adevitra mety tsy mety nandeha hifandrabiraby aminainao manjery fa ny MDM dia mametraka an-trano manao hoe io olona io ny azy ny zava-dehibe io olona io miaina sy mihinana satria raha mba mihinana mitovy any rehetrarehetra izy
ary zay zavatra mampalahelo indraindray. Ny sakafo eny an-tanan'ny olona za mpiakarina anaty vava mbola tapian'ny sasany ihany ka tsy hakeny MDM zany fotsiny MDM hoe mihinana sakafo miaina ara-dalàna, mitafy ara-dalàna, miasa ara-dalàna, mandeha ara-dalàna. Ohatran'ny olona rehetrarehetra fo maraina ohatran'ny any ivelany métro boulot dodo dia dikan'izay dia hoe mamonjy métro dia mamonjy asa dia matory. Izay ny any ivelany fa itsika manao hoe miasa miaina manana fari-piainana maha-izy azy, zany ny olona vokarin'ny MDM. Ao anivon'ny rafim-panjakana amin'izao fotoan'izao anatin'ny parlementaire matiky ny fampizarana amintsika ary isaorina ianao Andriamatoa filoha nasionaly. Misy karazan'olona maro be ao anatin'ny MDM. Profo hitantsika teo ny namako izay nitibiasako teo aloha Andriamatoa Jerry, président-ny MDM ao district fahatelo Antananarivo fahatelo, mifehy fokontany 720 izy zay manana andraikitra ngeza be koa nefa azakiro dia mpanara-maso miasa na inspecteur de travail izy zay manana asa ihany koa maro be satria mpanome fifanana. Diky zany fa matoky ny tanora ao anatiny koa ny MDM. Ao anatiny rafitry ny congrès ny tetezamita dia maro be izay tanora ao ary ny tenako dia filohan'ny voameran'ny tanora ao anatin'ny congrès ny tetezamita. Ny filohan'ny vondrona parlementaire MDM ihany koa dia tanora ary ny akamaroan'ny CR ny MDM sy ny PCD na président comité du district dia tanora ny akamaroany toplace topovavy. Akoatran'izay maro ihany koa ny vehivavy anatin'izay. Ny afatra tena ampitainy hatram'izay dia hoe misy fomba fiteny vahiny zay sa tombe juste na hoe ny fanaraka tokoa ary eritran'ny ny fanotso ny raharaha satria raha tanora androany kanefa ao no nitady asa dia osika tsy maintsy ampifandrindrana ny maha-olona ny fitadiavana asa ka tsy nitrano mitindrindrina na ny lalana mahafinaritra na ny zaridaina tsara tarehy no tena ilaitsika fa ny fitsinjovana zay maha-olo zay satria ny fahavalontsika dia tsisy afa-tsy zay fantrana izay. Ampitaina zany zay ataovy malaza ataovy mazava telefôny na vava any fokotany misy atsika district any amin'ny faritra misy atsika rehetrany fa adiditsika MDM mitsinjo maha-olona izany nanomana olona hitondra fanjakana ny MDM tokolasy topovavy. Dikan'izay tsy ahita olona ianao anatin'ny MDM ka mipetraka zany hoe politika na parachutage zany fitsinjovana ny maha-olona voalohany indrindra fa ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny MDM manomboka any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district any amin'ny faritra dia ifampizarana ary nanamarika an'izay ny zavatra nambarina raha matonalitiana teo hoe solotenanareo tanorako izay safidianinareo no nitondra fitenenana tato Andriamatoa rato. Tsisy parachutage zany hoe tsy maintsy rato no miteny na tsy maintsy iza no miteny fa ianareo no misafidy ny olona hiteny tsy aneho ny hevitrareo. Tahaka izany ny endriky ny fitantanana asehon'ny MDM hoe aleo isafidy ao anatin'ny olona. Izany ihany koa tsy parachutage na olona ary tsy parachutage na hevitra fa nivoaka tao anatin'ny paikady ny MDM mba hifampizarana amintsika tamin'ny congrès nasionaly dia naravina reo hevitra rehetra nitetezana district sy commune sy fokotany ary rehefa tonga ny congrès nasionaly ny MDM dia marobe ny hevitra mivoaka teo. Zay no nangonina tokolasy tokovavy ho tonga n'le projet de société na vinam-piarahamonina ahafahana mitondra Madagasikara vaovao sy mandroso zay mitsinjo ny maha-olona. Noho izay zany vohizo resao ary aparitao amin'ny namatsika fa lehibe amintsika MDM zany fampandrosoana mirindra mitsinjo ny maha-olona zany. Misaotra Andriamatoa filoha nasionaly, misaotra antsika rehetrarehetra miaina izay fanazava-kevitra fidefo zay. Makasitraka ho antsika dia mangataka ihany faharoa manaraka zay akopakopay aloha le karatra fa zava-dehibe zay ho an'ny namana mbola tsy nahazo karatra aza misalasala manarina ny tompona andraikitra isika tiaka maveo an'izay tsy manakopakopaka karatra aza misalasala satria ny ahafantarana sy ahafahantsika mametraka hoe miaina sy velona ny atoko dia manana ny karatra mampikambana azy ny mpikambana iny ny fandraisan-davitra amin'ny namana samy hafa. Misaotra ho antsika menakavy tokolasy tokovavy.